Ndao ary faly miraba antsika rehetrarehetra indray amin'izao alatsinainy maraina izao aty aminay moa izany atoandro fa tsy izay tena hoe maraina ny aminareo efa tolakandro. Iresaka ilay toriteny omaly isika ary iresaka ihany koa ilay lohahevitra izay nisongadina satria izay izany ny tena nahatonga an'izao vidéo izay ataoko androany izao. Ary efa niteneniko moa hatramin'ny voalohan'ny taona hoe taona niandrasantsika fifidianana ity 2023 ity. Ary anisan'ny olana goavana indrindra ao Madagasikara dia ny fifidianana feno alabato. Misy ny mbola manao politique de l'autruche milaza fa tsisy an'izany fa omaly dia teny anivon'ny fitaovam-pivavahana nataon'ny FJKM no nandraisan'ny mpitandrina andraikitra ny lazako azy ilaza amintsika rehetrarehetra na inona finoana hoe mavesatra lafo vidy ary vesatra ho an'ny firenena ny fifidianana feno alabato. Tsy hanao toriteny azy satria tsy anjarako izany, za tsy mpitoroteny fa droany nataoko fa tsy teolojia. Fa kosa handray an'iny zavatra tenenin'ny paster iny amerenako amintsika izay mbola tsy mino sy izay mbola tsy resy lahatra fa izany alabato izany no mampodika ny firenena io. Eto ambany masoko eto ilay toriteny ary mamerina mihaino an'ilay izy tsika rehetra izay efa naheno na mbola tsy naheno dia afaka mihaino an'ilay izy koa rehefa avy eo fa eto aloha izany dia miteny hoe za zany te hiteny be dia be ny réaction an'ny mpomba fitondrana omaly anisan'izany gouvernora, anisan'izany ministry ny énergie, anisan'izany ry PCA ny Madagascar Airlines tsy haiko koa n'izany mbola ankoatran'izay teo fa reo aloha ny hitako androany dia hoe tsy tokony miditra politika ny fiangonana, politiser ny toriteny, manaiky atao fitaovana politika ny fiangonana, oay ka zao dia sy dia fo ho ataontsika fitaovana politika ilay fiangonana sa tsy? Ho atao fitaovana politika ilay fivavahana sa tsy? Fa io anie izay tao omenareo dia arahan'ny olona. Amin'ny voalohany nareo mandeha miantso Andry Rasolondray be nitafika ity sekta isan-karazany ity ao Mahamasina, andokandokanareo ilaza fa ianareo no voaositra hitany mandrakizay voafitan'Andriamanitra. Tsy haiko Andriamanitra iza no nifidy olona lany amin'ny fifidianana. Fa io koa manko misy ny Andriamanitra tena Andriamanitra dia misy ny Andriamanitra ny adversaire n'Andriamanitra mba tsy tenenako zavatra hafa. Donc rehefa ianareo mampiasa an'ilay fivavahana ho fialokalofanareo, politiser ilay izy tsy politiser. Rehefa ianareo mody mandohalika, ataoko mihitsy hoe mody mandohalika satria avy mandohalika nareo dia managadra olona. Avy mandohalika nareo tsy mandeha manao amnistia andreo olona nogadrainareo. Avy mandohalika nareo mbola manenjika anay efa aty amin'ny 12 000 km aty. Ka donc izany inona le nandohalihana? Inona le nandohalihana ary Andriamanitra inona le nivavahana? Politiser sa tsy politiser rehefa ianareo no mampiasa an'ilay mody mivavaka eria Mahamasina sy eria Iavoloha ery. Fa rehefa tsy metimety aminareo ilay zavatra tenenin'ilay olona mpivavaka dia hoe politiser ny fivavahana. Amin'izao tsika miteny izao dia ohatrany efa misy task force comité d'urgence mijery hoe ahoana ny fomba anaovana contre-attaque an'iny zavatra ny tenenin'ny pasteur zaka iny any Iavoloha sy en présidence ao Ambotsoroatra ao. Fa ahoana? Aza taitaitra izany izy mbola
iteny tsirairay daholo ny olona rehetrarehetra afaka manambava iteny iteny amin'ireo vahoaka mbola manatsofina na dia ataoko hoe efa tsy mivokona intsony ny tontondro ny vahoaka io satria mbola misaorana an'Andriamanitra izay ivavahanareo fa endry le vahoaka fa raha vahoaka hafa hoe arabo na afrikana tena miteny aminareo efa tsy ohatran'izao fa mbola izao mbola vahoaka endry mbola mihaino toriteny fotsiny ataon'le olona dia efa taitrinareo panika be fa mbola aiza izany raha misokatra masim-panahin'ireo vahoaka ireo ka hiteny izy oak'izay satria mavesatra loatra ny vidin'le fifidianana feno alabato. Hitantsika tsara ny vokatra le izy vao nanomboka dia vao nanomboka ny tamin'ny 2019 dia efa hitantsika ny vokany. Amin'izao dernière ligne droite fin de mandat zao manomboka mivary janaka ny any Kongo. Mavesatra nge zany reto tsy fomba nge zany tsy fanao nge zany fa ngamo zany safidin'le olona ve zany akoatra ny vary janaka nisy nge efa nitetika an'izany any dia nandrahoany dia nohaniny misy nge ny efa mihinana fotaka mihinana fakakazy mihinana tsy fantatro tsony hoe inona ny satria tsisy hohanina. Mavesatra nge zany fa manina moa ireo olona ireo tsisy hohanina tsy mihodina ny ekonomia tsisy zavatra afaka amidy tsisy fambolena manjary traboina mosisy pastera zaka maly tsisy tsony ny arotsaka ao ambilany fa na le vilany androtsahana koa rehefa tsisy tsony satria na le izy efa nangalarin'olona na le izy efa namidy dia mbola hiteny ny sasany hoe mifona hono izy Zingoly ministry ny énergie Andry Ramarson mifona hono izy fa izy dia zanaky ny fiangonana FJKM fa tena natohina azy ny ifonany zany dia hoe izy voatohina tamin'ny tenin'ny pastera fa tsy napoiziny hono hoe pastera ny FJKM no handeha tsara ny filoha izay toanany ohatra fa nga le pasteranao manana compte à rendre amin'le filohanao manana compte à rendre amin'Andriamanitra le pastera raha ohatra ka tsy niteny zavatra niteneniny ary ny filohanao dia manana compte à rendre amin'Andriamanitra sy ny vahoaka rehefa ohatra ka tsy manao ny zavatra tokony ataony kanefa izy tsy hanao ny zavatra tokony ataony. La preuve 5 taona nanantena ihany ho tanteraka ny velirano izay nanantena izany aloha fa izay efa hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ary mbola hitohy mandra-patapitry ny fitondrana io mandra-pielana io teo mandra-pialany ny omby eo amin'ny tanimbary dia izay dia hiteny fa tsy mety ny fifidianana feno alabato fa manapotika firenena. Mavesatra vidiana lafo ny vokatra izany fifidianana feno alabato izany amin'ny firenena. Vidiana lafo satria lasa mivary janaka ny olona vita ny fivarotan-janaka dia hivarotra ny tenany dia hivarotra ny fanany dia hivarotra izay rehetrarehetra azo amidy dia farany hifamono izay ve ny tadiavina mbola ampiana deuxième mandat ty tantara ty mbola ho ampiana deuxième mandat efa fantatray angenareo fa ianareo dia tsy maintsy hanao deuxième mandat coûte que coûte raha ny sitraponareo satria tsisy rarahinareo an'izany vahoaka izany tsisy rarahinareo an'izany vahoaka izany fa juste ny rarahinareo dia hoe aiza misy vola eo amin'io fitondrana io misy ao amin'ny trésor public ho eto aty alaivo misy ao amin'ny poste ho eto aty fa alaivo misy ao amin'ny karaman'ny fonctionnaire ho eto aty alaivo misy ao amin'ny knapsa ho eto aty misy ary amin'ny aro ho eto aty misy ao amin'ny sonapar alaivo daholo dia tsisy tsony izy zao misy ao amin'ny banque centrale alaivo koa hatraivo alaivo hatramin'le volamena to dia ataontsika hoe diovina le izy blanchissevana ozy izy pastera zaka maly ho an'izay mbola tsy naheno zavatra efatra ozy izy telo na efatra no
tsy mampandroso ny tany, izany hoe ny firenena. Anisan'izany raha ny andevo ny lasa mpanjaka. Tsy hoe akory nanandevoly ny pastera, fa nazavainy tsara, tsy misy olona andevo izy eto fa zanak'Andriamanitra daholo. Fa ny mahatonga ny olona andevo izy dia ny andevozon'ny vola, andevon-karena, andevon-pahefana, andevon fitiavatena. Eto zany tsika mamakafaka ohatra ny any amin'ilay cours de malagasy, cours de dissertation ireny. Rehefa inona ny olona ny atao hoe andevo. Ny dikany hoe atao hoe andevo dia tsy afaka manohitra, tsy misy zavatra afaka ataony afa-tsy ny izany hoe esclavage, esclave de l'argent, esclave du pouvoir, esclave de l'égoïsme, esclave de la richesse. Ary le izy ny olana dia izao, raha ohatra ka fahefana azony tamin'Andriamanitra io ka mpanjaka izy dia kena. Fa raha fahefana nalaina keliny tamina fifidianana alabato io dia tsy ekena. Le atao hoe andevon'ny fahefana voatenenina hoe voakianina zany hoe voakianina zany hoe lany tamin'ny alabato le mpitondra. Na hoe ny alabato, ny fifidianana feno alabato dia manimba firenena tonga dia mahatsiaro tena ny andevom-pahefana rehetrarehetra. Tonga dia misoratra any amin'ny tapikandriny ohatran'ny la lettre écarlate hoe iny ry andevom-pahefana fa ndrongatra tao daholo ry gouvernora, ry Andry Goly, ry na imbécile, ry azafady tsy ampiasa an'ilay tena fa izy ka mpampiasa an'izay marque déposé an'iny fa ry Nara Kotomanga. Ry andevom-pahefana rehetra voatohitohina ny fahefany dia natsaro tena daholo. Ny andevo-karena, ry Mamy Ravatomanga, ry izy nanakavy, nandritra ny vola rehetrarehetra ao anatin'ny kitapo-bolam-panjakana ka amin'izao fotoana izao tsy misy intsony ny andoavana ny karaha mampiasa mpanjakana, tsisy ny vola anaovana fifidianana. Eny tompoko. Izay koa anisan'ny vaovao mivoaka didina teo, nilaza ny président ny CENI fa tsy afaka hanao fifidianana izy raha tsisy vola anaovana fifidianana, kanefa hozy izy amin'izao fotoana izao dia tsy nanome ny vola ahafahana manao izany fifidianana izany na izany teti-bola anaovana fifidianana izany ny fitondram-panjakana. Ka noho izany dia nous sommes désolés mais nous ne serons pas en mesure d'assurer des élections cette année. Eny ary. Fa hatramin'ny oviana koa moa izany fitondram-panjakana malagasy no nandeha namatsy vola ny fifidianana izay nataony. Tsy nisy izany. Tsy nisy izany. Fa ny mpamatsy vola, ny Union européenne, ny PNUD, ny ambassade des États-Unis, ambassade de France, ambassade du Japon, Maurice, Suisse, isako ny AFD, ireo en gros ny olona izay mamatsy ny atao hoe basket fund ikarakarana fifidianana. Tsara ho fantatritsika malagasy fa eo amin'ny 50 millions de dollars eo ny vola ilaina amin'ny fikarakarana fifidianana. Tsy miresaka propagande tsika fa vola ampiasain'ny fanjakana izay. Andoavana ireny zavatra rehetrarehetra ampiasana amin'ny logistika ny fifidianana ireny. Anakaramana ireo mpiasan'ny CENI sy ny ratsamangaiky ny CENI rehetrarehetra. Andoavana ny fanotana ny bulletin de vote, ny reny émission rehetrarehetra izay andraisan'ny fanjakana an-tanana reny, ny support teknika sy médiatika rehetrarehetra, ny indemnité an'ireo branche ny CENI sy ny indemnité an'ireo bureau de vote, membre na bureau de vote rehetrarehetra. Ho avitsika. 50 millions de dollars le izy. Misy ny teny andao not spike. Déjà aloha nanohy varo atokona raha tsisy ho an'ny malagasy. Na le vilany ankonana ny le vary raha tsisy ho an'ny malagasy sasany.
Ka nahoana moa izany no ianareo no andeha andohany izany? Fa maninona no tsy mety andoha andraikitra amin'ny famatsim-bola izany fifidianana izany intsony ireo communauté internationale izay manao basket fond ireo na ny SACEM. Maninona? Satria tsy ekeny zareo intsony koa ny fifidianana feno alabato. Lafo vidy ho azy ny fifidianana feno alabato. Satria rehefa feno alabato ny fifidianana dia hitantsika ny zavatra mitranga tamin'ny Covid. Fa détourné daholo ny vola rehetrarehetra izay alefan'ny Banque mondiale sy ny FMI. Mavesa-danja ho anazy izany ary ny vahiny tsy ohatrantsika hoe inona ny androany dia rapitso dia ohatriny ty dia dia vita. Na. Ny anazy rehefa mijery dia hoe ohatriny ahoana ny impact an'ity sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans. Ahoana ny conséquence an'ity financièrement, ahoana ny retour d'investissement antsika amin'ity en terme de sécurité des investissements sy raha ohatra ka misy amin'ireo firenena izay mamatsy vola ireo, Japon, États-Unis, France, Maurice, Suisse. Hoe raha tonga mandeha aty ny firenena na ny mpandrarany amin'ny firenena zareo manana interlocuteur gouvernemental lanim-bahoaka, mana légitimité, manana acceptation populaire, misy sécurité des investissements satria misy ny famarinan-toenana ara-politika na ny atao hoe stabilité politique. Ka rehefa tsy misy stabilité politique satria alabato ny nalany anao teo dia mavesatra be zany tsy afaka manao investissement zareo, tsy afaka miinvestir izy satria izay ataonao very. Firy moa ny orinasa nangoronentana nandritra izay 5 taona izay? Firy. Tsy voaisa intsony, tsy noho ny Covid ihany, fa noho ny sécurité des investissements, noho ny insécurité des investissements. Aleon'ny olona to amidio any io ranga, amidio varibobany. Ny mafia sisa no vonina mbola i-investir ao a Madagasikara ao. Ny mafia russe sy ny mafia sinoa sy ny mafia arabo izay mety amin'le izy satria il suffit hoe mandovola ao amin'ny mpitondra izy dia mahazo izay tiany, tsy misy ihany dia manao actionnaire zareo mifampisasaka, tsisy miditra any amin'ny kitapo-mbola mpanjakana io avy eo. La preuve n'izany io ina moa ty mine de fer any Soalala io tokony apiditra 1 milliard de dollars isa-taona io minimum amin'ny taxe izay tokony aiza re zany. Taxe tokony alohan'ny amin'ny fanjakana tsy nandoa intsony io mandrakitiny androany. 350 millions de dollars nalohany lazaina fa nanaovana hôpitaly manara-penitra. Io hôpitaly manara-penitra efa tritritra sy rodarodana sy miendakendaka tafo sy ny tsisy ilana azy io. Dia ny ambiny efa nahodikoton'ny zareo. Iza moa no nahazo marché ngedandrindra tamin'ireny hôpitaly manara-penitra ireny? Gouverneur tompoko. Ile olona nahatsiaro tena hoe andevi-pahefana maly, andevi-vola ihany koa sy andevi-karena, dia nahatsiaro voatohina ka lasa nandeha nananganady tery amin'ny président ny FJKM, président ny FJKM tery ny pasteur Ami hoe tsy mety mihitsy ohatrao andeha nanganady ery. Petra tsara. Tsy edikevitra ny toroteny. Reny ny atao hoe kabary tsy valiana. Rehefa ohatra ianao ka mahatsiaro tena voatsindrona dia mandiny fotsiny tena dia itsio après. Fa tsy andehanao andeha nanganady ery. Ririna rakotomanga andahony anao duel. Andahony anao duel aminony pasteur zaka hiady-hevitra politika na hiady-hevitra théologique mikasika finoana. Mampime tena hoe ndao ny hiady an-tsena zany en d'autres termes dia andeha hifampikasanana ireo olona. Pasteur anginy. Pasteur izy dia manao ny asany. Fa ianao mpanao politika dia ataovy ny asanao. Fa rehefa tsy vitanao ny asanao
dia rehefa matsary teny ianao fa anisan'le andefo-karena sy andefo-pahefana, rehefa matsary teny ianao hoe ianao koa le omby mila asorina, ça c'est un problème, c'est pas le problème du pasteur Azaka. Hein? Mazava angamba izany. Zay mandray azy ny tompony, ozy izy le artista iny angana nanao iny. Zay mandray azy ny tompony. C'est comme ça. Fa zahay zao, zahay tsy mpitondra, zahay tsy eo amin'ny toerana, dia zahay tsy matsary tena hoe zahay voakasika izany, fa izahay kosa dia matsary tena hoe izahay miady ny rariny, miady ny hitsiny, ary tsy manaiky mandraky tiana andrano ka mandrakizay an'izany hoe firenena hoentina andefo lany amin'ny alabato izany. Miala tsiny, tsy manaiky an'izany zahay. Ary zana izahay irery ara sisany. Ka hiala daholo ny sasany mbola anaiky dia za mbola tsy anaiky. Za tsy nanaiky an'io fitondrana io hatramin'ny voalonga hatramin'ny farany ka mandrakizay. Satria lany tamin'ny alabato io. Tsy manaiky. Ary tsy anaiky mihitsiny. Na dia mbola hozy izy ara ny HCC hoe mbola amafisina ary andratraterina fa dia lany soamatsara Andry Rajoelina. Ça, c'est dans votre conscience. Fa izahay nahita tsy nanofy ary nahita fa alabato ny nalany an'io, alabato rano fotsiny fenosoka amin'ny fifidianana tamin'ny 2018, tsy anaiky izahay. Fa izany hoe aninona moa izay? Afaka aninona kay moa izay izany izao? Raha tsy mitazana fotsiny, mitazana dia mampatsiahy hoe vidiana lafo ny vokatry ny fifidianana fenosoka. Vidiana lafo ny fifidianana feno alabato. Ka za zany dia mbola miteny. Ary ozy izy hoe raha mbola insista anao an'io fifidianana amin'ny faran'ny taona io nareo, ka mbola alabato no anaovana izany fifidianana izany, kanefa raha ohatra mbola Andry Rajoelina sy ny firongony no hikarakarana izany fifidianana izany, dia zareo indray dia tsy maintsy angala-bato. Tsy maintsy angala-bato izy, satria tsy anaiky mihitsy izy ny ho resy amin'ny fifidianana izay izy no karakara azy. La preuve, hono ho ary reto. Marina fa hoe tardivement na hoe efa taty aoriana ny président, ny vice-président ny CENI Thierry Rakotonarivo vao nilaza hoe effectivement misy doublon 1275 1,275,750 isa tao anatin'ny liste électorale. Fa maninona isika malagasy nanaiky an'izany? Fa maninona isika malagasy nanaiky an'izany? Mety masika za, fa za tena tsy nanaiky hatramin'ny farany. Ny teny izany nanao recours, mbola zahay nanao recours jusqu'au bout hoe annuleo ara le fifidianana. Fa nareo nanaiky. Dia fara zay nangina. Dia ozy izay hoe bon, ok, tsy maninona. Fa ho averimberitsika foana iletika ao anatin'ny lohan'ny malagasy eo fa nisy osika ary nisy alabato ny fifidianana iny ary tsy mety intsony ary tsy azo ekena intsony izany. Tsy azo ekena reto izany fifidianana feno alabato izany, aza manao hoe efa izany foana nisy teto dia tsy maninona fa avelao eo e. Mbola vao hikongo izao no mivaritsanaka. Fa rehefa kelikely ianareo koa hanao zavatra tsy fanao. Rehefa tapaka tanteraka izany karama fonctionnaire io dia inona no ataon'ireo fonctionnaire ireo? Inona no amidinareo? Amidy machine écrire ao am-piasana? Sa ho amidy ny rindrina? Sa ho atao inona? Sa hanao inona? Sa dia hoe ka zay ny madama mila filaminana, mila milamina ve nareo rehefa tsisy vary atokana ao ambilaninareo? Milamina ve nareo rehefa tsisy vilany anokonana sakafo tsony tokoa ao an-tranonareo? Zahay aty mbola afaka manao hoe milamina. Za indraindray mieritreritra fa inona mbola andehanako, inona zany mbola aminoko tena anatahako vava, inona mbola hiasako loha amin'io politika ao Madagasikara io.
afaka aminao fianako aty, afaka tsy miraharaha, afaka manova nationalité mihitsy ara raha izany no ilaina. Dia tsy gasy tsony sur le taratasy fa na izany na tsy izany dia malagasy. Malagasy ny rako, malagasy ny hoditrako, malagasy ny tarehako, malagasy ny fiaviako, malagasy ny fasako. Any no milevina fa tsy aty dia hodorana dia vita. Ny zanako mbola any, ny fianakaviako mbola any, ny ravaviko mbola any, ny namako mbola any, tout le monde mbola any. Ary natoka tsisy an'izany rehetrarehetra izany tsony anao fa ohatra lasa te-handafy daholo. Ny tavonao mbola any, ny malagasy anao, n'aiza n'aiza le anao, malagasy ianao. Ka rehefa mipetraka indray ilay fanontaniana, vous êtes de quelle origine? Je viens de Madagascar. Ah, pauvre Madagascar, les gens sont très pauvres, mais le pays est très beau. Dia eo ilay mahatonga anao eo. Inona no kely azo ataoko manoloana an'izany? Fa tsy possible ity tantara ity. Sa andeha hisandoka na Filipiana? Na andeha hilomano eto ka hatrany Filipina, tsy lasa Filipiana, say tena hoe Thaïlandaise, na dia mbola andeha hilatra anaty vitrine hatrany Thaïlande, tsy vadika Thaïlandaise. Ay tena hoe za aziatika, na dia mbola andeha hipetraka any Azia, mandripatapitry ny aina, tsy ho lasa aziatika. Fa gasy. Dia ahoana zany? Avela amin'izao zany ity tantara ity. Dia zao zany, misy miteny indray, tsisy an'izany alabato izany fa ny anareo koa vavandresy e, vava matahotra fifidianana e. Raha ohatra ka miteny an'izany nareo vavany matahotra fifidianana, vavandresy, vavany tsy haiko intsony. Maninona ary ny tsy mamatsy vola ny fifidianana io intsony ny sasany me? Maninona ary ny communauté européenne sy communauté internationale izay mpamatsy ny fifidianana io no milaza tsy ekenay ny hamatsy fifidianana fenosika. Maninona raha ohatra ka hoe tena tsy nisy alabato tao? Maninona raha ohatra ka masany ry Andry Rajoelina tsy manao zao mikimaky rehetra efa tao zao amin'ity jugement supplétif torakabadzi? Maninona no atao olona napetrapetraka ry zareo daholo ary olona efa tena hoe tsy voavidina, nataony ao anatin'ny HCC, ataony ao amin'ny Sénat, ataony ao amin'ny CENI. Fa maninona raha ohatra ka alefa normal ary? Raha zao raha za zany tao amin'ny plasin'ny Andry Rajoelina ka te hampiseho hoe eny za tsy tena hoe mireconnaître fa tsy nety ny nitondrako an'ilay firenena nandritra ny 5 taona, soit za incompétent, soit le zavatra midépassé mihitsy ny cerveauako, soit za mihitsy zany tena nieritreritra hoe ohatra fanaovana DJ raha ty nefa ka ilay izy tsy zay dia mifona amin'Andriamanitra, mifona amin'ny vahoaka malagasy fa za tompoko dia tsy latsaka ary za dia tsy hiditra amin'ny fikarakarana an'ilay fifidianana fa aleontsika manangana zavatra hafa mihitsy ny karakara an'ilay fifidianana, ravana ny CENI, ravana ny HCC dia ataovy fikona national, anaovana ohatrin'ny fomba anaovantsika fifidianana tsy misy osika. Ary ny tena ny Andry Rajoelina dia tsy latsaka intsony aloha fa haka retraite politika mandrakizay satria be loatra zavatra tsy vitany sy nampanantenany kanefa namitaka vahoaka fotsiny. Ary raha ohatra ka manana indulgence aminazy ny vahoaka dia migadra kely fotsiny izy fa tsy gadra mandra-pahafaty. Ohatran'ny hoe mampimeza zavatra teneko izany fa izany ny atao hoe rariny. Sy ny heloka ibaboana mody rariny. Azonareo ve izany? Ny heloka ibaboana mody rariny. Rehefa hoe tsy naomby ianao amin'ilay fitantanana firenena dia mametra-pialana mety aminao dia mibaboka. Fa rehefa ianao andevoziny fahefana sy andevoziny fitiavan-tena sy andevoziny vola dia hozy izy ny salamy fahatelo amby telopolo. Zavatra 3 na 4 no tsy mampandroso ny tany, anisan'izany raha ny andevo no lasa mpanjaka. Ny atao hoe mpanjaka dia mpitondra firenena.
Ary ozy izy koa pastera zaka maly hoe raha misy omby anankiray ozy izy maniosiosy ny tanimbary ka manimba ny voly, dia aza apetraka koa ro fanontaniana, aza alefa lavitra ny fanontaniana hoe anisa le ombin'izy io, inona ny lokon'le omby, manahoana le omby, katsika tsaramaso, fa asory le omby. Dia natsary tena omby daholo. Natsary tena omby daholo izay voatohitohina. Fa nefa n'izao ilay zavatra misy, fifidianana no noresahany pastera zaka. Ozy izy hoe ny fifidianana feno alabato dia vidin'ny firenena lafo be, vidin'ny vahoaka lafo be ny vokatra izany fifidianana feno alabato izany. Karaha manontany izany i gouverneur i Ragova raha somary maka hoe avy aiza ny fanafitohinana, dia any nevin'ny fanafitohinana, any amin'ny fifidianana feno alabato. Ka raha misy omby tokony asorina ao any dia soroy izany le omby izay fifidianana feno alabato. Ka raha ohatra koa ka matsary tena hoe ilay fitondrana amin'izao no omby mamotika an'ilay firenena, mamotika an'ilay tanimbary, dia asory izany ilay mpitondra amin'izao fa omby mamotika an'ilay tanimbary. Zay mazava izany. Fa tsy eo andena maro tena sasany tena izay efa 20 taona tsy mivavaka intsony. Ohatry hitako misy devoly, hitako manonao foana. Ka ianao efa nandà mihitsy fivavahana lasa na dia tsy mitsara an'iza na amin'iza, tsy mitsara an'iza fa rehefa ohatra ianao mandany fivavahanao, dikan'izay ianao fa mivadika zavatra hafa. Mety manana finoana ianao fa ny finoanao izany efa tsy finoana any amin'ny fivavahana intsony fa any amin'ny finoana amin'ny zavatra hafa. Ça laisse quand même à réfléchir hoe normal ianao raha manao ohatran'io. Andevozan'ny fahefana. Ny sasany indray dia ny tena hoe mifona hono izy, ny fonany dia ny hoe nahatohina azy ny zavatra ny tenenin'ny paster zaka. Ifona hono izy fa ohatran'ny hoe lasa izy zany mifona hoe se sentir visé. Qui s'excuse s'accuse. Ny teny pastera hoe ny fitantanana ny rano dia anisan'ny zava-dehibe eo amin'ny firenena. Io rano io hozy izy dia anisan'ny zavatra sarobidy ary Madagasikara dia manana rano. Ministry ny énergie izy izay mitantana ny JIRAMA, jiro sy rano, miaraka amin'ny ministeran'ny rano. Na tsiaro voatohiny izany ary tsy voagereny ilay JIRAMA. Amin'ny ahoana moa fomba higerenao an'ilay JIRAMA? Na inona rehefa tsy ny vrai problème no ataonao hitadavanao solution amin'io JIRAMA io dia eo ianao no raisiny eo. Fa ny vrai problème amin'ny JIRAMA dia ny mainmise ny karana ao amin'ny JIRAMA, ny contrat léonin ataon'ny fanjakana amin'ireo karana fournisseurany JIRAMA, ny contrat izay manapotika ny JIRAMA amin'ireo Papanofa Group izay karana, izay actionnaire amin'izany, ireo mpitondra sasatsasanyireo dia izay no problème ny JIRAMA. Ka raha ministra eo ianao tsy hamahany izay problème na contrat léonin mahatonga trosa amin'ny papana amin'ny JIRAMA izay dia andana mangoronetana na mivadika finoana rehefa ohatra ka voalazan'ny pastera hoe tsy mahefa azy ianao. Fa tsy pastera nomenao tsiny. Pastera dia fitaovana fotsiny ampiteneniny fanan'Andriamanitra izay hivavahana ka miteny izay tokony ho tenenina. Tsy manana compte à rendre aminao izy. Hoe satria ianao nasaina. Sasany moa ny teny hoe ohatran'ny fiatsaram-bela tsisy fandrika fotsiny izy nanasana anay hanatrika an'ilay. Izaho zao raha tamin'i Madagasikara, satria zahako FJKM dia mandeha amin'ny iny nanasaina na tsy nasaina satria ny mpino rehetra sy ny pratiquant rehetra no asaina amin'ireny fa tsy hoe
exceptionnellement ianao gouvernora na dia fantatrarana ianao fa musulmane na luthériane na ianao katolika na ianao athée dia asainy amin'ity fa ianao koa tompoko dia zanaky ny FJKM dikan'izay na tsy nasana manokana ary ianao gouvernora ianao ministra dia nanana mandeha automatique ny fandehananao amin'ireny etsika ataony FJKM reny tsy misy milaza hoe ianao asaina dia noho izany ianao invité d'honneur ka ny zavatra eto izany dia atao izay tsy anotoina ny invité d'honneur azafady tsisy invité d'honneur tompoko any anatin'ny événement mpiangonana protocole no misy eo amin'ny fametrahana ny ataontsika hoe ny dirigeant mpiangonana protocole fa ianao izay manatrika dia mpino mpivavaka zanaky ny fiangonana fa rehefa ohatra ka matsiaro tena ianao voatotoina amin'ny toriteny sy ny zavatra lazainao am-piangonana dia ça c'est ton problème sasan'izao tena tsy vavaka tao amin'ny FJKM tsony ako fa ndeha hivadika ary amin'ny pasteur Voahirana ho an'izay tsy malala dia pasteur Voahirana dia pasteur Voahirana Rajoelina anabaviny Andry Rajoelina tamin'ny tetezamity izy dia tena malaza dia malaza amin'ny fanaovana trafikana bois de rose trafikana volamena taty aoriana nandritry ny 2014-2018 izy nalaza hoe lasa pasteur na secte hitanao le fiangonana zandriny reny zany zay secte moa ny anaran'ireny any Madagasikara mandritra ny fitondrany Andry Rajoelina amin'izao mondany izao dia mandefa publication izy hoe izay voaositr'Andriamanitra izay voafidin'Andriamanitra dia tsy azon'ny olombelona ozongozonina na esorina ary Andry Rajoelina dia mosesy nalefan'Andriamanitra anavitra Madagasikara amin'ny fahintrana izay zany ny doctrine ny pasteur Voahirana anabaviny Andry Rajoelina dia le zavatra ohatr'izay no mahafinaritra Andry Rakotomanga sy ry Ngoly sy ry Ragova dia tokony mandeha any izy zany any mahafinaritra any amin'ny Ritsagasolotra be le mitena nefa nena tany amin'ny mandrakizay ozy izy zay sy Jesosy dia nahitana azy ny tena tsy tadiko tsony le tenena sao dia teniteny foana eto fa en gros zany raha résumeko dia lazainy fa hoe olom-boafidin'Andriamanitra hono Rajoelina ka dia mbola mirary azy olany fandroany eo ary hitasina ny fitondrana mandritra ny deuxième mandat Jehova ray ifonako tsy zarery tsika rehetrarehetra niarana hitan'iny dia niaraka taitra daholo hoe oy angahany Suisse tsy maraka vaovao fa angahany Suisse Ritsagasolotra be tsy maraka vaovao sa hoe te hisolelaka fa angana te hisolelafana koa ty fitondram-pivavahany ty tsy fa rehefa mety amin'izareo le izy dia na dia zavatra hitapoky hitapirenena miariary ohatry ny vaiakandrina zao fa tsy mety saotra dia mandohalika saotra fa rehefa tsy mety aminazy le izy dia hoe politize ampiasainy mpanohitra manao discours mitsaratsara aza mitsara mba tsy ho tsaraina iza raha ny tsara anareo iandra fitsarany lanitra iandra anareo faty zany zay zay vao mahazo miteny tsy mety ny nataonareo ony nefa malagasy tsy miady amin'ny paty dia ahoana zany ny atao nefa ny fitsarana malagasy koa tsy mety andray ny andraikitra ny amin'ny fitsarana anareo dia ahoana zany ny atao iza ihany zany ny tsara anareo ny haute cour de justice tsy mety tsara anareo ka zay koa tsy mitsara anareo hoe ny fanahinareo tsarainay hoe zao na zao fa ny acte anareo no tsarainay ny acte zany hoe ny fitondranareo an'le firenena no évaluenay tsy fitsarana zany fa évaluation ary ny évaluation ataon'ny vahoaka tompoko dia tokony isy conclusion any amina fifidianana tsy misy alabato kanefa le fifidianana misy alabato dia tsy afaka manao évaluation anareo zahay vahoaka dia inona zany ny ataonay
na ireo pastera reo koa ne mpifidy vahoaka mpifidy angereo dia mba manao évaluation koa izy. Alohany anao toriteny ireny pastera reny dia mivavaka dia mieritreritra hoe Andriamanitra ataovy atao am-bavako ny teny ahafahako mampita ny hafatrao. En d'autres termes, ohatrohatran'izay mivavaka ataon'zareo reny. Za manko tsy pastera fa fantatro fotsiny izany zavatra izany. Satria za koa zanak'FJKM. Fa za koa dia tsy gaga amin'ny toriteny ataon'ny FJKM. Fa satria tena tadidiko izay tao kady fotsy dia manongo tena fotsiny ny atao. Dia izay no nahatonga anao hoe qu'est-ce que je peux faire? Inona ny azoko atao? Satria voateny isan-kerinandro que Dieu fait ny mpitsara tao amin'io FJKM io tsy maintsy tenen'ny pastera Ranjaka vola ny zavatra mamohitra ataon'ny mpitsara ary tsy maintsy voateny. Dia eo ianao zany tsy manao za rangatsy dia hivavaka intsony fa ny pastera ity koa zany ohatran'ny politise sa ohatran'ny tsy teo hiarany lalàna sa hoe koa za tsy andeha hivavaka intsony. Non, tsy manao an'izany ianao. Nefa ny izahay ambakandry président Cour suprême miara-mivavaka ao marobe zahay mpitsara mivavaka ao amin'ny kady fotsy io. Fa dia tonga eo ihany aloha dia mihaino dia miezaka amin'ny rectifier ny zavatra atao. Dia za aloha dia tena hoe za tena napakevitra hoe Andriamanitra marina ngeza zavatra fa inona ary no ataoko e. Tena hoe za zany tena hoe tsy possible zany zavatra izany ho itohy mandrakizay fa tena marina fa ny fitsarana no anisany mahatonga ny firenena ho potika ohatran'izao. Ary dia anaty toriteny ny hainonao an'izany dia tsy tezitra amin'ny pastera ianao hoe pastera théologie resahana fa resaka lalàna dia andaontsika sinao no duel. Non. Même pas. Atsy nandeha nanantona ny pastera akory dia niteny mba mafy loatra kosa zavatra nitenenao teo pastera. Non. Na mbola ho ataony foana isan'andro vao maika mety ary amin'izay na za voakasika mety voakasika akory mpitsara namako miara-mivavaka ao ireo mpiasa amin'ny fitsarana rehetra izay mivavaka ao hoe mba mitsara araka ny hitsiny, aza mamadika ny rariny, aza mitsara vilana, aza manao, aza mamadika ny mainto fotsy, aza mandray kolikoly. Izany no ao anatin'ny toritenin'ny pastera. Dia ianao hoe politise za tomoko izany. Oh, non. Zahay tompoka efa zatra an'izany fa mahatonga ambaninareo zanaka FJKM ka tsy zatra an'izany. Na nareo tsy mpandeha any am-piangonana isan'andro, fa tsy olana koa izany. Na nareo tsy mihaino toriteny isan'andro, fa zavatra hafa ny hainonareo ao. Na nareo matory fotsiny mandritra ny toriteny. Tsy mitsara anareo fa analyse fotsiny koa izay conclusion hoe matoa ianao tsy mahaino an'ireny isan'andro parce que c'est comme ça ny fitoriana tena any amin'ny FJKM tsy maintsy miteny ny zavatra d'actualité izy fa na ianao matory fotsiny mandritra ny toriteny na ianao tsy mihaino na ianao tsy tonga mihitsy tamin'ilay alahady fa rehefa le misy an'ilay fiseho azon'ny caméra eny Antsonjombe eny Mahamasina Soatray misy mandohalika gauche droite izay ianao vao mody hoe tia vavaka mandohalika zany ozy izy amin'ny baiboly rehefa hivavaka ianao izy izy dia mandana ao amin'ny efitra mihidy dia mangina dia ao tsika sy ianao mifampiresaka fa tsy voatery ianao hoe ery ianao mampiseho hoe vavaka. Rehefa manome ianao izy izy dia oka tsy ho fantatry ny tananao ankavanana ny zavatra omeny ny tananao ankavia fa tsy hoe nanome dia aiza caméra alasary ty hoe nametsika AFF ny resako amin'io le vola andinaovana le asa soan'ny AFF andro fototra fampandrosoana ny vatan'ny Mame Ravatomanga io vola nangalarina tao amin'ny CNAPS no izestiavana anaovana asa soa hitan'ny tanana kaviany zavatra ataon'ny tanana kavanana. Dia ozy izy ny toriteny, ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe satria amin'ny raha izay no ataonao dia efa mahazo ny valim-pitianao any amin'ny izao tontolo izao anao fa tsy azo ny valim-pitianao any amin'Andriamanitra.
fa za koa tsy hiditra amin'izay ça c'est à toi avec Andriamanitra fa ny anahy ny problemako dia volany kinapy sany laninao nangalarinao sy nahodikotinao zao le izy lany là c'est le problème zao hoe ahoana zany ny atao tsy afaka mihodina ntsony ny kinapy satria lany koa mipaiso akady tao amin'ny kinapy na taratasy ampiasainareo zao tsisy tsoniko tamin'ny volana février mars ange za re olona no niteny an'io kinapy sa io hoe oreto ahodikotin zareo fotsiny ange hoe vola amin'ny kinapy modiny sambosamborony fotsiny le DG ny kinapy sy ireo olona vitsivitsy ireo dirikabin'ny fonction publique izay anisan'ny tena complice indrindra taoko dia modiny soloany DG par intérim izay mbola manohy ny ataony any hatramin'izao koa ny tenenina moa zany ny be antitra moa iny tsy afaka anao fa ireo mpiasa amin'ny tsy miankina izay mpandolatsakemika amin'ny kinapy sa oreto oritra ny vola arotsakareo ao dia tsisy ninona ho azonareo raisina ntsony ao ho afindra ny zareo ho privatiseny ny gestion ny volan'ny kinapy sa io dia ho détourné le izy zavatra tsy azo atao zany ganareo taitra sanga tsy mpandolatsakemika amin'ny kinapy zay tsy mpandoha ao raha mandoha za dia any amin'ny kitapom-bolany fonctionnaire any Madagasikara sy aty andafy fa za tsy mandoha amin'ny kinapy fa maninona ny sarotiny satria mahasarotiny anany zavatra tsy rariny mahasarotiny anany zavatra tsy aminitsiny mahasarotiny anany kolokolo sy ny alatra hitany vao masiko hanareo to tsy sarotiny amin'izany mahasarotiny anany ny alabato mahatonga andreo andevo-pahefana sy andevo-karena ary andevo ny fitiavatena mahazo fitondrana ka mahatonga ny tany tsy mandroso dia menatra avy eo rehefa lazaina hoe malagasy avy any amin'ny tany tsy mandroso menatra hoe tsy mandroso ny taniko matsary tena ho manana andraikitra hoe Andriamanitra fa ina ny tsy nataoko natonga ny tany fiaviko ny tany rasako tsy mandroso nefa za tompona andraikitra ary za tokony hanana andraikitra inona zany no azoko atao mipetraka fantaniana ka za dia miteny aminareo raha iverina amin'ity fifidianana feno alabato izay iomana ny andeha ho avy ity tsika dia ozy izy hoe esory ny omby eo an-tanimbary izay manapotika ny tanimbary tsy mijery ianao hoe aniza le omby ranga sa omby vositra omby maiza omby matavy omby mena sa omby mainty sa omby fotsy mazavalosa boritandroka fa esory ilay omby izay manapotika ny tanimboly ny tanimbary ary tadidio fa ny fifidianana feno alabato dia fidina lafo ao ariana tsy miandrela fidiny firenena lafo fidiny vahoaka lafo fidina lafolavitra noho ny hoe zay tsy te hikorotana ny fikorotananao androany satria anao tsy manaiky alabato dia mavesa-danja ary iny no atao hoe prix à payer ino no prix à payer ka raha manotona amin'iny ianao dia amin'iny no voavidy le izy tsy raikitra io alabato io fa raha amin'iny ianao mieritreritra hoe zay tsy mavita velao eo sangana androtsaka tao za raha tsy voasoratra tanaty liste électorale za angana andeha nifidy tsy misy olona safidianana eo dia za tsy mifidiko reo foana ihany no miverimberina eoko oiko efa narotsako ny anahako vatiko fa rehefa tsy lany ary izy ko ataoko ahoanako non arovo ny safidinao arovo ny fahafahanao misafidy aleo misoroka toy izay mitsabo tsy avela hoe efa potiky le omby le tanimbary efa tsisy raisina tsony efa feno efa tsy azo ampiasaina ninina tsony
Zay anao vao hiteny hoe oy, aiza le omby ara mety efa tsy tatsony, mety efa lasa izy. Nefa eo ny tambary potika. Inona le tambary, inona le omby, sary teny daholo zany. Le omby mety le fifidianana feno alabato, le omby mety le mpitondra andevozin'ny vola, andevozi-karena, andevozin'ny fahefana, andevozin'ny fitiavatena. Le omby mety hoe le système ao Madagasikara ahafahana mametraka mpitondra lany amin'ny alabato. Izay rehetrarehetra izay no mila sorona. Fa rehefa osa izy ry mpitondra izay matsaro tena voatotoina hoe zay ve raha ngate olombelona dia ampitovizina amin'ny omby, dia mbola omby lavitra noho iny le nampitovizana aminazy mety mbola pire noho ny omby izy ara, fa mbola mba omby ara ny nampiasana. Ary io koa ceux qui s'excusent fa za dia miteny manomboka izao tsika ho averiko hazavaina aminareo inona ny alabato nisy teto, inona ny alabato nisy tamin'ny 2018 ary inona ny alabato mety mbola isy raha mbola io système électoral io no ataontsika. Satria amin'izao tsika miteny izao mbola tsy niova le liste électorale izay lazainy CENI fa feno doublon. Refonte totale de la liste électorale ny tokony natao zany hoe foanana tanteraka le liste dia averina isana le olona dia averina ampidirina. Tsy vita nefa izany ao anatin'ny 2 volana 3 volana fa 2 taona manao an'izany. Faharoa, tsy mety io code électoral io satria io code électoral io tsy voafetra ny fond de campagne. Tsy voafetra ny fomba fampiasana izany fond de campagne zany. Tsy misy motif de disqualification ankoatran'ilay zavatra tsisy dikan'ireny. Fa raha ohatra zany hoe manendaka fiche sy zavatra ohatr'izany ny partisan na candidat anankiray, tokony motif de disqualification reny satria reny natao hoe koba. Tokony hoe rehefa karazana koba ataona candidat anankiray contre un candidat dia izy mifafa ny kihoany mba hisassurevana hoe tsy manao an'izay ny olona izay pomba azy. Faharoa, ho avoakako mihitsy ilay izy Josaka. Ho avoakako fa androany izao mety efa somary lavalava, tsy haiko. Efa ho adiny iray tsika fa tsy maninona. Somary lavalava fa mandritra ny herinandro ity tena je vous promets ho avoakako tsikelikely eto. Fa hovidiako izao liste électorale tsy possible mampiasa ny liste électorale fenosika mbola nampiana jugement supplétif 3 millions d'électeurs tsy fantatra hoe tena vrai électeur sa olona nitsopotsoponina fotsiny namena jugement supplétif. Tsy mety io code électoral tsy mametra ny fomba hiadiana amin'ny alabato io. Voalaza ao anaty code électoral fa misy infraction zany ny fanalana olona tokony voasoratra anaty liste électorale na ny fampidirana olona tsy tokony voasoratra anaty liste électorale dia mampigadra. Nahoana nefa tsy miatra izany lalàna izany? Iza ny tokony higadra ao anaty liste, tokony voafaritra ny lalàna mazava tsara zany hoe raha ny CENI no mendraikitra an'izany dia tokony migadra manomboka hatrany amin'ny CENI hatrany ambony ka hatrany ambany. Mety ho tezitra nareo ny faniry soa koa dia ny anagadra olona ihany. Fa izao ny valin'ny ota dia sazy, ny sazin'ny firenena dia ny figadrana na ny fandoavana onitra. Ka misafitsika na le olona ho gadrana na le olona mandoa onitra. Tsy izany namorona izany fa izay mbola tsy misy travaux d'intérêt général any amintsika fa na mandoa onitra na migadra le olona. Ka rehefa ohatra izy ka napiditra nananala anaran'olona tokony ho tafiditra anaty code électoral dia tokony saziana. Iza ny tokony manasazy? Tsy voalaza ao anaty code électoral koa raha tsy manasazy ny fitsarana. Raha tsy manasazy ny fitsarana pénal dia iza ny anao an'izany? Izahay izao tompoko na dia nitory teny amin'ny tribunal pénal tao Antananarivo mandrakitiny androany tsisy suiten'ilay izy fa maninona? Izay ilay lazaiko hoe fitsarana manana andraikitra lehibe amin'ny firenena. Oui, za d'accord amin'izany ilay gadrano anatra ho an'ny anarina. Mahatonga ny aty amin'ny tany tandalana manaja lalàna dia fatahorana andola mondy
sy ny fatahorana ho voasambotra higadra. Tsisy afa-tsy izay, tsy matahotra ankoatra an'izay ry zareo. Dia manaja lalàna na code de la route io na inona io na inona na inona satria na ty tsisy mibililabilala zany rehefa manao an'izao ianao dia izay. Any amintsika rehefa mpitondra ianao dia ity ny lalàna dia ianao eto dia dia raha ohatra ka tapitra ny fitondranao ka azon'ny lalàna ohatr'izao ianao dia lazaina fa vengeance politique oia. Dia sady zao koa le zavatra tena nanaovanao eloka fandikan-dalàna tsy hanenjenanao akory fa any ianao mitsotsotra any amin'ny rehetrarehetra any. Dia isy teny indray hoe ianao Raffaele Suerneve enjalana zangana nandika lalàna zangana anao eloka. Inona moa nanenjenana ny filazako hoe ianareo mpitandro ny filaminana rehefa mbola anenjika vahoaka, rehefa mbola ianareo tsy hiaro ny vahoaka sy ny fananany fa hiaro ny mpitondra sy ny fahefan'ny mpitondra fotsiny ihany, dia azagaky nareo raha ataon'ny vahoaka amin'ny fitsaram-bahoaka rehefa hitany mandeha irery. Zay no andeha zay angeny mahavoasazy anay satria izany teny an'izay fa izy antsika ny tsy mitovy hevitra amiko. Rehefa mbola mpitandro filaminana, rehefa ohatra ka mbola ny armée, rehefa ny maramila mbola mpiasa ny fahefany amin'ny vahoaka iarovana ny mpitondra dia mbola miverina amin'ny tenin'ny pastera Zakamaly aza metehitra amin'ny herin'ny maramila ka manao ny tsirariny ianao dia metehitra hoe maramila Mombai manoa anahy manao allégeance manoa anahy tsisy fepetra asa metehitra amin'izany ozy matahorana Andriamanitra. Dia izay, za tsy nandika lalàna, za tsy nangalatra, za tsy nanodikodina volam-bahoaka, za tsy namono olona fa ny teny aho hoe ianona mananina miaraka amin'ny pirofo dia lazaina fa hoe diffamation atteinte à la sûreté de l'État. Dre faux pirofo daholo hoe zavatra teneniko. Ka izao manome fotoana antsika amin'ny ty herinandro ity dia hoentiko eto mikasika ny bureau de vote. Iresaka voalohany indrindra mikasika ny bureau de vote tsika. Sy ny hoe ohatry ny ahoana fandehan'ireo bureau de vote ireo satria misy 28 000 bureau de vote à Madagasikara fa ny 7 000 bureau de vote amin'ireo dia fictif. Zay zany loha hevitra antsika manaraka dia manasa antsika rehetrarehetra amin'ny rovinare larobia maraina angambany. Sy loha jereko fa olazaiko nareo rariva raha ohatra ka misy créneau kely amin'ny larobia maraina dia ataontsika larobia maraina io. Ho azavaiko aminareo mikasika ny bureau de vote fictif sy ohatry ny ahoana ny zavatra nitranga tamin'izay ary ohatry ny ahoana ny zavatra mety mbola hitranga amin'io 2023 io. Fa na ianareo regaka hoe dia ahoana izany ny atao? Fa nga io vitany hoe asivolina any amin'ilay bureau de vote ka le bureau de vote ane fictif ka raha fictif ilay izy dia ahoana fomba metrahanao olona any? Dia ho avoakantsika ilay izy dia hita dia avy eo dia ho hitantsika koa ny ambiny dia ho hitantsika koa ohatry ny ahoana fifidianana olona, ohatry ny ahoana ny nampiasana le liste électorale, ohatry ny ahoana ny olona tafiditra ao sy ny olona tsy tafiditra ao, ohatry ny ahoana ireo olona maty nefa mbola misoratra ao, ohatry ny ahoana ireo olona tsy m'existe fa électeur fictif fotsiny ao anaty liste ao, ohatry ny ahoana ireo olona hoe 5 ianao ny olona ao an-trano dia ny 3 ihany ny voasoratra na 2 ihany ny voasoratra fa ny 3 tsy voasoratra. Zay ara fa mametraka ny mandra-piona ho antsika rehetra indray atindray pile katroka no ny fampitafatafahantsika teto dia mieritreritra hoe misy voaraintsika koa izay zavatra ny teneniko izay. Tsy maninona na dia ohatra raha ka amin'ny tsiny ana indray hoe ianao koa katsaka tsara ma tsy rarako izany anga miraharaha. Hozy izy ny namako izay mahafantatra anahy izany indray dia tsy mivaky loha izany. J'ai pas de compte à rendre. Je ne rends compte à personne. Fa ny anahiko za sy ny conscience-ako, za sy ny ao anatin'ny saiko ihany, za sy Andriamanitra koa
no mifampiresaka. Ary za koa tsy misy hoe za mpivavaka be mandoalika ery, tsy mbola nisy nay tanàna andeha mivavaka be nandoalika tery nareo. Nenay fomba hafa fomba fanaovanay anazy dia araka ny voalazan'ny Baiboly. Fa ny fitondran-tena no atao araka ny fivavahana, tsy andevozon'ny vola, tsy andevozon'ny harena, tsy andevozon'ny fahefana, tsy mangala bato ary mandala ny rariny sy ny hitsiny. Zay ara fa dia misaotra betsaka dia mandra-pioana daholo.